Fa Nakantoavina teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra, ny filan-kevitry ny governemanta, ny volavolan-dalàna mahakasika ny indostria. Azo antoka fa hitondra fanatsarana lehibe eo amin'ny tontolon'ny indostria malagasy, indrindra ny fampandrosoana ao anatin'ny firenena, ny fanaovana izao hetsika izao araka ity tato-baovao ity. Sahirana ny indostria malagasy ka tsy afaka mifaninana amin'ny any ivelany. Kely ny vokatra ka sepitra tanteraka manoloana ny fifaninanana maneran-tany raha ny voalazan'ny Shabani Nourdine, ministra ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina io maraina io. Entina hitondrana fanavozana amin'izany anefa ny volavolan-dalàna vaovao mikasika ny fampandrosoana ny sehatry ny indostria. Volavolan-dalàna izay efa nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra sy ny teo anivon'ny filan-kevitry ny governemanta ary andalo eny anivon'ny parlemanta amin'ny fotoam-pivoriana manaraka. Petraka zao ny loakadra mijery an'izay zavatra izay. Inona daholo anefa ny ao anatin'izay. Misy ny atao hoe incitation fiscale, misy ny incitation non fiscale, ao anatin'izay ny fametrahana ny clause de stabilité mandritra ny 20 taona ho an'ny industrie malagasy, ho an'ny industrie locale indrindrandrindra eto amintsika. Mba tena hoe isy disposition fiscale et douanière stable zany ho an'ny zareo. Mba tena hoe na misy ara ny fanampiana ho azy ireo dia mba mipetraka zay hoe ao anatin'ny 20 taona tsisy fiovana zay zavatra zay. Zava-dehibe zay. Napetraka koa ny FNDI na ny Fonds national de développement pour les industries. Ny avy eo anivon'ny syndicat-ny indostria dia nakasitraka ihany koa ny volavolan-dalàna ity. Io resaka ny lalàna io dia resy lahatra zay industriel fa ny industrie dia hitondra ny fampandrosoana eto Madagasikara. Zavatra lehibe zay. Anora ny asa ary indrindra apiakatra ny vidin'ny fiainana eto Madagasikara. Ary ny fanontanianao teo hoe afa-po ve zay. Aloha tenenina aloha fa nandritra ny taona nisy ny fahaleovan-tena zay dia mbola tsy nisy mihitsy ny lalàna momba ny indostria. Ary io lalàna io tompoko dia ny voalohany ankehitriny izay napetraka ny fanjakana miaraka ny tsy miankina ny fanjakana. Raha jerevana ny pitsopitsony izy io dia ny teny voalohany aloha dia ny stabilité zay teneniny andriamatoa ministra teo. Satria misy zavatra mazava tsara eritreretinay fa ny stabilité zavatra lehibe. Ka raha jerintsika mijery toka vetivety amin'ny tantarantsika dia ny etsiketsika ihany teto amin'ny firenena. Niara-ny salana molavolana ity volavolan-dalàna ity ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara sy ny fondation Friedrich Ebert. Io maraina io dia nisy ny fionana teo amin'ny ministra ny indostria sy ny filohan'ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara.